dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra iray io misaotranao hatrany izay satria ny teninao izay tonga dia mamerina anay mo amin'ny laoniny mba hanananay fitiavana, hanananay firaisapo sy firaisan-tsaina, mba tsy hahatonga olana sy faratsiana, tsy fandriampahalemana eo amin'ny fiainanay. Kanefa matetika tompo mahatonga raha ny teninao hitondra vahaolana, mahafoy izay ka minimanda fa te hampisandratra mandrakariva maha izahay anay. Fanahinao masina anao ka hiasa mba hahatonga anay tompo resy lahatra ny amin'ny famarinan'ny teninao, dia mametraka am-pelantananao ny fiainanay isam-batan'olona, ny fiainam-pirenena mihitsy, hifonana ny zavatra tsy mety rehetra natao tompo. Jereo araka ny habeny famindramponao izahay. Tenenandray Jehovah meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka fifampiam-pangana no niresahantsika tamin'ny farany izay tena trany am-piandohana dia nandrava ny fifangatiavana sy ny fiadanana. Ary ny tena loza indrindra aza lasa tapaka hatramin'ny firaisana tamin'Andriamanitra. Kanefa tsy nahajery an'izany Andriamanitra fa miala nenina hatrany amin'ny famoronana mihitsy, nidina mihitsy izy, niezaka nandresy lahatra mba hahatonga fibebahana tao amin'ny Adama sy Eva, satria tsy fony ny zanany. Ka na dia teo ary ny fahoriana sy ny fahafatesana sy ny safidininy ny zanak'olombelona tany am-piandohana, dia mbola nametraka drafim-pamonjena mandrakariva, mpamonjena ny olona ary nahatratra amin'izao androntsika izao izany. Ary mbola tafalatsaka ao anatin'ny fitaka mandrakariva isika, satria mihapotika tsikelikely ny fifangatiavana lasa ny fifampiam-panga izay tena anisan'ny famantarana nomen'i Jesosy Kristy amin'ny andro farany. Matetika tsy sapan'ny olona intsony fa manaiky voafitaky ny foto-kevitra ratsy ataon'ny devoly. Zavatra niresahantsika hoe tsy tongatonga ho azy io fifampiam-pangana io, foto-kevitra nasisiky ny devoly ao anatin'ny olona anankiray mba hampisandratana ny maha-izy ny tena, ka tsy hanaiky ao ambanin'ny hafa fa te hampisandratra mandrakariva maha-izy ny tena tsy hitovy amin'ny hafa. Ary izay mihitsy ny tanjona ankendren'ny Satana hatrany am-piandohana, satria toetra n'izany. Rehefa nihodina tamin'Andriamanitra izy, satria ny tanjona ankendreny dia hoe ho tahaka ny avy indrindra, anseran'Andriamanitra tetỳ an-tany. Ary fantatritsika tsara ny toetrany, mpandainga, mpamonin'olona, rainy lainga ozy ny filazan'i Jesosy Kristy azy eny amin'ny Jaonina 9. Tonga dia teny amin'izao tontolo izao ity izy, dia izay koa no nasesiny tao amin'ny Adama sy Eva, ary tafalatsaka tamin'izany Adama sy Eva. Ho tahaka n'Andriamanitra ianareo. Izay lasa nitaiza ny zanak'olombelona, tsy nainianina intsony tamin'ny toerana misy azy. Ary izay no mahatonga ny fifamonoana mandrak-ankehitriny, satria te toetra ambony noho ny hafa mandrakariva. Ary mba hahatonga an'izay azahoana an'izay toeran'izay dia lasa miampanga ny hafa, izay niresahantsika hoe rehefa ny olona anankiray no miampanga dia te hanamarina ny tenany izy, te hanamarina ny tenany izy, te hiteny mihitsy izy hoe zah manana fahefana noho ianao, zany manan-karena noho ianao, zany marina noho ianao. Raha ny tena marina miaraka amin'Andriamanitra zany, tsy izay ny lalana tokony ataon'ny olona hoe andeha hanamary tenany amin'ny famboniana nanany tena, fa tonga dia tokony ho hita fotsiny izao. Fa ny etỳ amin'ity zao tontolo izao ity sy manana ny foto-kevitra Satana dia izao, tsy maintsy mitady olona soketaina mandrakariva mba hoentina hanamariana tena, ka mba hahafahana koa mipetraka eo amin'ny toeran'iny olona iny. Dia hitantsika ny toe-javatra nitranga tamin'i Jesosy Kristy, izay ohatra nyraisintsika tany amin'ny marika 5:20 sy 15.
ka tsy faliny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany satria ohatra ny nampisalasala azy ny fitoriana filazantsara nataon'i Jesosy, ary Jesosy nefa tamin'izay vanim-potoana izay dia izy tsy nitady mihitsy hoamarinina, tsy nitady mihitsy izy hisandratra amboniny fiangonana nisy tamin'izany vanim-potoana izany, fa vokatry ny fialonana teo anivon'ny fiangonana jiosy tamin'izany vanim-potoana izany da lasa nipangan' Jesosy izy taony ny zavatra marina izay niteneniny, kanefa nentin'ny ampanganam-pamonoana azy, tao ihany koa nefa ny fanendrikendrehana mba hamonoana azy satria tsy te ho ambanin'i Jesosy. Zay fotom-pisainan'izay manjoa ankehitriny, ary ny zavatra manaitra nefa izy moa no miampanga le olona milaza ny tenany ho kristianina ihany ange dia ahoana ny fomba fisehoan'ny fiampangana. Le fiampangana dia misy fomba roa ataon'ny olona rehefa miampanga: milaza ny zavatra marina izy, fa raha vao miampanga zany dia zavatra ratsy ny tsy maintsy ho tantaraina eo, mety tena nanao fahadisoana tokoa le olona, fa atsikafina izay fahadisoana izay mba ho reny be sy ny maro, fa entina hanamelohana na hamonoana azy. Zay amin'ny lafiny anankiray. Fiampangana anankiray indray dia zao mamoron-dainga, manendrikendrika, fa mitovy ilay tanjona-kendrena. Tanjona-kendrena dia zao mba hampisongadinana ny tena mandrakariva, entina manamari-tena. Ary ny zavatra manaitra nefa dia ty: rehefa ny olona ny tia miampanga mandrakariva dia misy ratsy ataony hafeniny eo mba ho takona, ary zay nefa ny tena ratsy indrindra. Kanefa lasa fikiriny izay fanamariana teny izay dia mitohy amin'ny fiampangana izy, dia matahotra izy fa soa hivoaka ny marina dia tsy maintsy mamono le olona hampangainy. Tamin'i Jesosy Kristy nefa ny zavatra nitranga dia ty, ary zay tokony ho fianarana ho antsika. Dia antsika tamin'ny Marka 4:20, Marka 4:20, zavatra nisy ange dia zao hoe: satria tsika kristianina matory esahana zany rehetrarehetra zany dia mianatra an' Jesosy Kristy isika. Ry iza moa tsika ny tsy manonona ny anaran'Andriamanitra ny fiangonana aloha voalohany indrindra, sany nyrehare fatratra mihitsy hoe manany marina, fa ny zavatra manaitra koa eo anivon'ny fiangonana te hampisongadina fa ny fiangonana misy ny tena no ambony indrindra, mahery indrindra. Kanefa mba hafahana mipetraka amin'izay toerana ambony indrindra zay dia tsy maintsy manasoketany hafa mandrakariva, fa ny fomba feno fiatsaram-belatsiny efa nanaovana an'izany. Misy koa na dia eo anivony ny antoko politika raha dia ohatran'izany, ady misy izay atrehany isan'andro san'andro, ohatra ny te hanava tena hoe ny antoko politika zao mahery noho ny antoko politika takan'ity, fa tokony aseho amin'ny asa ny famboniana, fa tsy aseho amin'ny fiampangana ny hafa. Fa ny manaitra koa dia ty: ny olona manana fahefana manan-karena dia te hisandratra mandrakariva dia tsy maintsy mijery olona ho soketaina mandrakariva, na marina io zavatra tenenina io na diso. Rehefa tena tsy zakany dia mety mifara amin'ny famonoana. Raha iverenantsika ny Marka 4:20, manoloana ny fiampanganana natao tamin'i Jesosy, nentina teo anatrehan'ny Synedriona aloha tao anivon'ny fivavahana. Vinona ny zavatra natao. Marka 4:20 dia ny 9:80, ary mpisorona be nankeo afovoany ozy dia nanontany an'i Jesosy ka nanao hoe: tsy mety mamaly kory ianao ozy a? Inona no hampanganon reto anao? Fa tsy niteny Jesosy na sady tsy namaly akory. Manoloana ny fiampangana, raha namaly Jesosy nanamarina ny tenany, raikitra ny ady, fa Jesosy tsy namaly akory. Tsy ilaina ny fanamariana tena, ary tsy hoe nangina Jesosy dia resy, fa reto mpivavaka reto nahatsapa teny izy fa nisandratra, satria tsy nanan-kavaly Jesosy, tsy noho ny fahareseny akory, fa noho ny fahendreny sy noho ny ady tsy mitovy amin'ny adin'izao tontolo izao. Ny adin'izao tontolo izao miampanga dia mamono, ny adin'i Jesosy mangina dia manolotra fitiavana. Marka 5:10, nentina indray teo anatrehany
fanjakana jentilisa tamin'izay vanompotoana izay tsy hitan'izay azo natao dia inona ny zavatra nataony marika toko 5:10 andiny 7-5 ary nylohampisorona any ampangazy zavatra maro izy ary plato dia nanontany azy indray hoe tsy mety mamaly akory va ianao izy eza atao maroa ny zavatra hiampangany anao izao fa Jesosy tsy namaly intsony na dia indray mbavakory aza ka dia gaga plato gaga ny fahendrena nananan'i Jesosy tao anatin'ny fiampangana na marina ny zavatra nyteneniny na diso tsy nilaina akory ny fanamarina tena ary io teo zavatra io ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao misy ny mpiampanga misy ny mpanamary tena ka miampangainy na io marina na diso dia mitaty ny valinasany fa le mpiampanga indray ihany koa lasa manamary tena izy kanefa anatin'izay fanamarina tena an'izay zavatra mitranga misy raha tsy hafenina eo raha olona tena manana Andriamanitra tsy miampanga zany. Andriamanitra mety mieritreritsika hoe miampanga Andriamanitra tsy Andriamanitra tsy miampanga fa mampibaribary fotsiny tsy mety atao tsy fanamelohana akory fa fitiavana mba hatonga an'ilay olona hiala amin'ny faratsiany fa tsika vahoaka n'Andriamanitra tsika olombelona miampanga olona mba hanamelohana azy ary tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesana ary dia izay ny zavatra mitranga tamin'i Jesosy Kristy vokatry ny fiampangana inona ny vokany ny vonoana Jesosy kanefa raha nyvonoana Jesosy izy tsy niaro tena ary izay no hitantsika any amin'ny Jaonina 4:20 izay fa niresahantsika teto ihany Jaonina 4:20 ny 9:30 tao anatin'ny ady rehetrarehetra sy ny fifamaliana sy ny fampiangana natao tamin'i Jesosy tena nyteny Jesosy ny 9:30 Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao izy fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoka izy mba tsy voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako ary nanadina azy Plato mpanjaka ve no enozy gaga ihany Plato hoe mpanjaka ve dia anaiky ho endrikendrehana tahaka an'izao na ninona ny tsy natsona ny miaramilana na ninona ny tsy nanamary tena na ninona ny tsy nitsangana ka nanohatra ny fiampangana azy gaga Plato tsy fomba n' Jesosy zany ary tsy fomba fiadiny zany ka raha nyteny Jesosy tete ny fanjakako tsy atao amin'izao tontolo izao tsy midika izy hoe tsy afaka manjaka ety amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity fa le teneniny hoe ny fanjakako tsy atao amin'izao tontolo izao ny fomba fiadiko tsy fomba fiadin'izao tontolo izao ny fomba fiadin'izao tontolo izao inona amin'ny alalan'ny fiampangana izay miafara amin'ny famonoana fa ahoana ny fomba fiadin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fahanginana ary nanaiky ny fahafatesana satria inona ny zavatra natonga an'i Jesosy nangina teo anatrehan'izay sarotra amin'ny olona ny ino na dia hiteny ary amin'ny vanim-potoana io satria mety ho lasa frery ihany zany hoe tsy atahorako ny fahafatesana tsy niteny an'izany Jesosy fa raha itsika amin'izao vanim-potoana izao manana fahefana ka afaka mandresy ny fahafatesana tahaka an'i Jesosy Kristy ka mipetraka teo amin'ny toeran'i Jesosy tsy maintsy izao no tenenitsika alefa azo ary aloha ifankahiteto fa tsy atahorako ny fahafatesana fa Jesosy nangina fotsiny satria nahoana fanetretena tanteraka tsy mila fanamarina tena fa ny asa no ampiseho zany rehetrarehetra zany satria tsy mahatazona azy ny fahafatesana fomba fiadiny zao tontolo izao ny mamoana fomba fiadiny Jesosy manginy tsy matahotra fahafatesana ary ny fomba fiadiny ny olon'Andriamanitra tsy mila manamary tena fa ny finoana arahanasa ary ny finoana lehibe indrindra dia zao asehoan'ny fitiavana ary io no antso atao mandrakariva aoka iverina amin'ny fitiavana rere olona aoka hampandevitra ny ampopo aza mizaozao tsy ilaina akory ny mampisandratra ny maizin'ny tena fa ny zavatra misy anefa amin'izao vanim-potoana izao edivana mihitsy ny ampisongadina ny tena amin'ny zavatra rehetra Filipianina 4 ny 1 ka hatramin'ny 4 ko raha misy famporosiana avy ao amin'ny Kristy izy raha misy fampionona avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famondram-po sy fiantrano tanterao ny fifaliako
mba iraisana rosaina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa mifanedretena. Deo ka samy anao ny namany a ho mihoatra noho ny tenany a, aza samy mihevitry ny azy ihany fa samy ny anamany keo. Sarotra be manaiky an'izay toe-panahy zay. Aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany, zany hoe raha eo ny namako nao sandratra ambony kokoa nao za, fa ny zavatra misy nefa de zao eo nivon'ny tena mpanompon'Andriamanitra hitantaratra zany, eo nivon'ny fiangonana, eo nivon'ny antoko politika. Tsy manaiky an'izany hoe anao ny namany mihoatra noho ny tenany zany. Mpanao hoe ao anatin'ny antoko politika ve de anaiky hoe za ambanin'ry mpanao politika ry, tsy maintsy asandrany foana hoe za mahavita kokoa nao ianao, ao anatin'ny fahefana zay ananina za ambony kokoa nao ianao, manan-karena nao ianao. Eo nivon'ny fiangonana ohatrany te hampisandratra mandrakariva amin'ny fiangonako no ambony no amin'ny fiangonanao. Ary na de ny mpanompon'Andriamanitra raha ohatrany te hisandratra hoe za tena mpanompon'Andriamanitra ambony ny rehetra, tsy miaraka amin'Andriamanitra ny takan'izany. Ary eo mihitsy mijerevana satria samy mpanompon'Andriamanitra isika. Na tsika mitantana rinofina amintsika, mitantana ara-panahy, iza no misandratra, iza no deraina, iza no kalazaina eo amin'ny fiainantsika. Ny tenantsika ve sa Jesosy? Ny fiangonantsika ve sa Jesosy? Ny antoko politika misy atsika ve sa Jesosy? Fa raha vao mifamadika io, tsy mahita fihavanana, tsy mahita fifankatiavana, tsy mahita firaisana, tsy mahita firaisam-po ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Diso tetika avokoa ninenina zavatra atao raha mbola ny tena no asandratra. Fa raha Jesosy no misandratra, ary zay no nahatonga ny resaka teto. Raha hikatsaka n'izany tena fitiavana zany, verenao amin'ny anatin'ny soratra masina. Rehefa tafaverinao anatin'ny soratra masina, zavatra lehibe indrindra ao anatin'ny fo de ity: anao ny namany ho mihoatra no ny tenany. Tsy hita fa ny namako nao sandratro. Ary rehefa tsapan'ny olona zay, tsy maintsy tonga amin'ny fanedretena, na de le olona sandratra azy. Tsy mahafaty atoka ny manetry tena re olona, fa amin'izao vanim-potoana izao ohatrany te hisandratra, te hidera tena avokoa ny ankamaroan'ny olona rehetra. Ary ny mampalahelo eo anivon'ny kristianina mihitsy, ohatrany tena ampiseho ny maizy azy, atao daholo zay fomba rehetrarehetra, ampisongadinana maizy ny kristianina, fampisongadinana ny fiangonana, fampisongadinana mpanompon'Andriamanitra. Ary ny mahavariana de ty lasa tsy tazana tsony Jesosy. Toe-panahy anankiray anisan'ny tena mamperitreritra ny natao Jaona mpanao batisa tamin'izany vanim-potoana zany. Nanana mpianatra be dehibe izy, ny Jaona toko 7 tamin'izany vanim-potoana zany. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy, Jaona toko 7 namaranantsika sistomantsika lesona 5:5, nisy fifandirana ozy ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana tamin'ny vanim-potoana io zany, efa nanomboka ny asa Jesosy. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianana ozy ka nanao taminy hoe: raby eo, lay tany aminao tany an-tafin'ny Jordana, zay nambaranao indro manao batisa izy ary ny olona rehetra manatona azy. Ny mpianatra zany te hiaro amin'ny Jaona, ary ny tanjona kendren'ny mpianatra de ny anandratra ny Jaona. So de tsy rary ny ry Jaona, fa le lehilahy anankiray nanatona anao ange tao an-tafin'ny Jordana, le lehilahy nataonao batisa tao amin'ny Jordana, le lehilahy nambaranao lasa malaza kokoa noho ianao fa ahoana ny hevitrao? Firy amin'ny olona amin'izao vanim-potoana izao manana toe-panahy tahaka ny Jaona. Ary ny amin'ny Jesosy ty resahan'ny mpianatra sy satria mbola tsy azo ny mpianatra Jaona tamin'izany vanim-potoana zany hoe iza ty Jesosy ty, fa Jaona no efa nafantatra. Io le zanak'Andriamanitra le tonga ety amin'ity zao tontolo zao ty, ary efa niteny de miloza hoe tsy mendrika akory na de ama ny fiakapany azy zany. Raby io, le tany aminao tany an-tafin'ny Jordana zay nambaranao indro manao batisa izy ozy ny olona rehetra manatona azy, lasa ny loatra ny olona nanatona an' Jesosy.
Jaona namalika nanao hoe tsy misy olona mahay mandray na inona na inona ozy raha tsy nomena azy avy any an-danitra zany. Ianareo ny vavolombeloko fa hoy za tsy izao ny Kristy fa ny rahana elo azy aho. Zany hoe tehiteny mihitsy Jaona hoe tena tsisy niditra tamin'ny sainareo nge ny zavatra nambarako hoe satria tena vavolombelona nandre ny afatra zay nyteneniko ianareo ozy fa tsy zany Kristy fa ny rahana elo azy aho. Zay manana ny ampakarina ozy no mpapakatra fa ny sakaizan'ny mpapakatra zay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra. Rehefa tanteraka zany fifaliako zany izy tsy maintsy mitombo izy fa zaho kosa tsy maintsy miaina. Mitodika amintsika milaza ny tenantsika ho kristianina, manana fahefana, manan-karena, manam-boninahitra. Mitodika amintsika fiangonana mirere fatratra fa tena misandratra noho ny rehetra. Ao amintsika ve ny toe-pananana ananjaona. Jesosy ve no misandratra teo amin'ny asa zay nitanterahantsika sa isika sa ny fiangonantsika sa ny atoko politika misy atsika sa ny voninahitritsika. Manahoana ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra hoe manao ny namany mihoatra noho ny tenany. Matsarovy te rehefa te hisandratra ny olona anankiray tsy maintsy mipangany hafa izy, tsy maintsy manamary tena izy. Ary zay ny tena atahorany indrindra satria Jesosy nilaza mihitsy hoe zay rehetra manaotra tena no ahetro izy fa zay rehetra manetry tena no asandratra dia verenantsika. Ny Filipianina 2:4 apôstôly. Ny 5 aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy keo zay na dia nana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hita fa nanantare olona izy nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana zany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ozy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Oaka ao aminareo zao sainy zao todia amin'ny tenantsika amin'izay ao amintsika ve Jesosy eo amin'izay ataontsika rehetra iza no misandratra. Fa raha mbola ny tenantsika nytiantsika hisandratra lavitra zany fifankatiavana zany, lavitra zany fihavanana zany, fa tsy maintsy miafara amin'ny fifampim-pangana, tsy maintsy miafara amin'ny fitiavan-tena, tsy maintsy miafara amin'ny fitiavam-bola, tsy maintsy miafara amin'ny fitiavam-boninahitra, ary tsy maintsy miafara amin'ny fifamonoana. Sitrak'Andriamanitra zany manao antsao amintsika ndoantsika mba hianatra ny jaoniny. Jesosy tsy maintsy mitombo isika tsy maintsy miaina. Voninahitra n'Andriamanitra rery any ivavakitsika. Saotranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teninao indray izay tonga taminay teny mampieritreritra satria indraindray tahaka ny fahavetavetana sy fahadalana ao anay zany hietry fa ny saina ny devoly mandrakariva ny tonga ao anatin'ny saina indraindray tsy manaiky ao ambanin'ny hafa fa dia hisandratra mandrakariva. Tsy mba hitanay ny ohatra nataonao tety amin'ity zao tontolo zao ity Jesosy eo satria ny zavatra mitranga tokoa toerana faran'izay tsara nisy ianao kanefa nilaozanao mba nome fianarana ao anay kanefa tsy hisy tafiditra tao anatin'ny fonay zany ka mahatonga nikorotana misy eo amin'ny fiainanay. Dia mamindra fo mandrakariva tompo ary miasa amin'nkeri ny fanahinao masina no hiasa mba nanany voakanao fanetretena. Saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. No velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.